Fahalomerabantsika tsirairay avy indray amin'ity alarobia fa ena amin'ny volana septambra ity ary misaotra an'Andriamanitra isika. Mbola mihain'ny tompo-taona indray fa namandray ny telony. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara ny ezindanitra mbola velom-pisaoranao izay fa mbola meno ny soa indrindra dia ny fofinaina mahavela izay avy aminao. Saotra ihany koa izay mamposaka ny fahazavanao aminay ary koa mamaly vavaka anay tsirairay avy. Inonay tokoa fa eo anilanay manjakariva ianao ary mijery izay rehetra mahasoa anay. Fa mety ezanao Tompo hiteny manoloana anay fa voninkaina anao izay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe tompon'ny famonjena antsika. Tompon'ny famonjena antsika. Nalaina amin'ny Hebreo 2:2-7. Tononona sy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ilay natao ambany kely noho ny anjely no hitantsika dia Jesosy, ary noho ny fitondran'ny fahafatesana dia voasatroka voninahitra mandazy izy mba hanandrana fahafatesana hamonjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Amin'izao fotoan-tsarotra izao izay toa ankamamin'izao tontolo izao, ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ary toa lamaody ny midony tena ho kristianina, dia vitsy ihany no hayanavaka ny fomba fiainana feno fahafoizan-tena sy mitondra ny azo fijaliana. Hoy ny ten'Andriamanitra, miambena ka mivavaha. Io ny baiko ary amin'ilay niaritra fakam-panahy ho famonjena antsika. Fantatry Kristy ny loza manatonatana antsika satria efa nifanatrika tamin'ilay fahavalontsika lehibe izy. Fantany ihany koa fa manenjika izay rehetra miezaka manao ny marina ny fahavalontsika, ataon'ny Satana izay hamandriana ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny hafetsena sy ny fitaka mba hampiala azy ireo amin'ny Kristy, ary ihany koa mba hizorany eo amin'ny lalana migodana izay mitondra any amin'ny fanjonganana. Ataony izay hampahalavo mihitsy ary ka hampamoy ifo ny tena kristianina ary andaozany ny fiangonan'Andriamanitra. Noho ny fitaoman'ilay ratsy na dia ny fivavahan'ny Kristy aza dia voavily tao an-tsain'ny maro izay mitonona ho mahalala sy mankatoa ny fahamarinana. Fa namendrika toy inona aza ny fotom-pinoanao dia tsy hahajoro amin'ny fitsapana ianao raha tsy mampiatra ny tenin'Andriamanitra. Ireo izay manana foto-kevitra velona mitoetra ao am-pony ihany, izay tsy mivily anao ratsy na izay mety hanana endrika toy izany, izay tsy sahany hanapetina ny fanahiny amin'ny fahalotoana, dia ireo no manasa ny akanjony sy mamotsy azy amin'ny rano zanak'ondry. Isan'andro ny tsy maintsy hanadiovana ny akanjony ny toetra mba ho hita izay tsy misy pentina sy tsy misy fiketrona araka ny ten'Andriamanitra, na izay zavatra tahaka ny toy izany zany isika amin'ny farany, ka tsy hanatsinana tsy an'ilay tompontsika. Io asa fanadiovana ny tenantsika io ho tahaka ny Kristy izay madio dia tsy maintsy atao isam-batan'olona, tsy maintsy atao ho anao zany, tsy maintsy atao ho ahy, tsy maintsy mandinika ny antony manosika antsika ny zavatra ataontsika amin'ny fahazavan'ny lalana mason'Andriamanitra isika. Tokony anontany mandrakariva isika hoe ity ve ny lalan'i Jehova? Ity ve ny sitrapon'i Jehova? Ity ve ny ankasitrahan'i Jehova? Hamaly mandrakariva ny fangatan'ireo izay mikatsaka mafana fo sy marina rehetra ilay tompon'ny famonjena itsika. Hoy izy hoy amin'ny Salamo hoe mitarika ny mpandefitra ny marina izy ary mampianatra ny mpandefitra ny lalàny. Manara-maso ny fivoarana eo amin'ny toe-tsaintsika, amin'ny toetrantsika ny anjelin'Andriamanitra, ary tombanany ny fahamendrehana ara-pitondran-tena. Ary engany amin'ny andro lehiben'Andriamanitra rehefa nolanjaina tamin'izany isika dia tsy ho hita fa latsa-danja, fa ho hita ihany koa, hita taratra ihany koa fa efa nandray ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Amin'ity maraina ity dia ampitodiana ny saintsika fa misy ary hisy tokoa ny fitaoman'ilay ratsy, ary anao izay hampalemy sy hampakivy sy hahatonga anao hiala laharana amin'ny fanarahana ny Tompo.
mety olona zay tsy ampozinao akaiky anao indrindra izany, mety nivon'ny fianakaviana, mety eo namana, kanefa aza atao magaga raha tonga zay fotoana zay fa nireny Tompo aminao dia nijoro mandrakariva fa namendrika tohina zavatra miseho dia aoka hajory amin'ny fitsapana ianao raha mbola mijoro sy mitana ny tenin'Andriamanitra sy ny teny fikasany. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindran-danitra, mbola misaotra anao na izay amin'ity maraina ity, misaotra ny amin'ny teninao zay mamelombelonay mandrakariva. Amin'ity maraina ity dia mitodika ao anatrehana izay ary mametraka ny androsoanay rehetra sy ny tsy fahatomombananay. Mangataka aminao izay indrindra aminay manokana izay ao anatin'ny ady izay misy eo amin'ny manodidina anay, hiatrehan'ny tsirariny izay misy ihany koa eo amin'ny tontolo rehetra misy anay. Dia mangataka aminao izay mba tsy hasaraka anay tokoa ny ianao fa hanome ny hery rehetra mba hahafahanay mandresy azy ireny. Mangataka aminao Tompo mba hiady tokoa ho anay, ianao fa niteny fa ianao hiady ary izaho hiangina, ary aoka ny tanam-pahasoavanao tsy hasaraka anay fa hoavahanao tokoa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao, ary izahay dia horakofanao ny tanam-pahasoavanao. Tonoina sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sabiaro